rehetra amin'ny tompo amin'ny fifaliana indray no iara-banantsika nahatratra ity volana novambra ity izay volana mialohan'ny fifaranany taona 2020 izay diavintsika kehitriny. Ho an'izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo fahazato. Salamo larana fahazato no hovakiana ary rehefa vita ny vavaka sy ny hira fidirana dia isokatra ny varavarana hiditra ireo avantsika mbola any ivelan'ny trano. Idirano tompo miaraka amiko amin'ny alalan'ny mpanao salamo manao hoe: miobio an' Jehova ary tany rehetra, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, makanesy eo anatreny amin'ny fiobiana, aoko ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olona sy ny fiandrina. Midera midira eo vavadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fidirana. Misaora azy mankalazany anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famorapony ary miatra amin'ny taranaka fahamandimy ny fahamarinany. Amen. Mioby ianao Andriamanitra ny molotray, manompo anao amin'ny fifaliana eto amin'ny toerana masina ity izahay, fa tratra ao alahady voalohany amin'ny volana izao indray. Isaoranay ianaranao Andriamanitro, fa avelanao hiditra eto amin'ny vavadinao amin'ny fisaorana izay, dia eto akianjan'Andriamanitra manatitra fanatim-piderana ho anao Andriamanitra dia ny tenanay, fa efa nohasoavin'Andriamanitra izay, efa notahina izay, efa narovana izay, efa nomeny ny fanomezana sarobidy rehetra izay. Misaotra anao izay ary matoky fa tsy manadino anay Andriamanitra, matoky fa mankasitraka anay Andriamanitra, ka izao vavaka akarina izao, izao fanompovavahana tanterahana izao, ry Tompo, mba ho fanompona tanterahan'ny olona marina tokoa eo anatrehanao Andriamanitra. Esory eo aminay izay rehetra tsy nahambolen'ny tananao, esory eo amponay izay tsy madio, fa ataovy olona mendrika
ny anaranao zay koa manatrezo zao fa ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Ary zay iriny ny fonay sy angatahany molotray tsy nononay eto anatrehanao androany dia mba tanterao ny tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no angatahana izany dia raina ny voninahitro Andriamanitra ray sanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Zao sika dia toma eo amin'ny fampianarana tanterahan'ny sampana fomanga ao anatin'ny 5 minitra. Faly miarabantsika rehetra dia manona ny fiadanan'i Jesosy koa amintsika tsirairay avy. Ny atao amin'izao filazantsara nosoratan'i Jaona toko 13 andiny 2:12 no andiny soratra masina efa mizara ny sampana vokovoko manga amintsika io. Jaona toko 13 dia andiny 2:12. Rehefa hita dia vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Amen. Ity mba misy fanontaniana apetraka amintsika tsirairay avy dia samy mamaly any anaty antsika hoe maniry no any an-danitra ve ianao, maniry no any an-danitra ve ianao. Rehefa mino rehefa samy namaly tany anatsika tany tsika tsirairay avy dia matoa raha ena ny valitentsika dia matoa tsika teo any dia fantatsika fa tsara ilay any an-danitra any. Tsy mbola nisy tany fa ny Baiboly no manambara hoe tsara ny any an-danitra. Dia misy fitentsika mahazatra manao hoe ny tsara tsy mba mora ary ny mora tsy mba tsara. Na hoe raha ohatra izany ho vaina teny hafa dia lasa mitendra hoe vidiana lafo ny zavatra tsara, vidiana lafo ny zavatra tsara. Fa lazaina amintsika fa ny amin'Andriamanitra tsy mba ohatran'izany. Fa ny an'Andriamanitra omeny maimaimpona ny fanjakana, omeny maimaimpona ny fanjakan'ny lanitra. Fa referenantsika vakina kely le teo amin'izao teo ihany nisy hoe nomeno izy nataony fanomezana izany zanan'ilay tokana. Nataony fanomezana izany hoe natao kadô. Tsisy mihitsy hoe tia ny kadô anao fa sahana ohatriny ity izay vao ameko anao. Tsisy an'izany hivarotra kadô zany. Fa ny kadô omena maimaimpona. Raha izany ary dina zany mety hanakana antsika tsy hanatona antsika an'Andriamanitra. Mety hoe be fahotana be ve tsika sa hoe inona no mety manakana antsika. Fa Jesosy efa niteny hoe ny soratra masina dia efa niteny fa hanaisitra ny fahotana izao tontolo izao no nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany. Hanaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Tsika mantsy matetika miteny hoe aleo mba rehefa marimarina kokoa
izay vao anatina an'Andriamanitra amin'izay dia misy mihitsy miteny ireo mivavao anay mpanota nefany Jesosy miteny hoe raha dika amin'ny fitentsika amin'izao ankehitriny izao dia izao ny fiteniny azy hoe tsy ny salama mila dokotera fa ny marary, izany hoe ilay tsika ilay marary fahotany mihitsy iny no ilay Andriamanitra anatona azy fa tsy rehefa sitrasitrana vantsika vao hoe tia amin'izay anatona anao Andriamanitra, tsy afaka ny tenantsika ao anaty fahotanana ovinanao ovinsika. Raha izany ary dia tsy misy mihitsy ny sakana raha avy amin'Andriamanitra fa mety avy amintsika ny sakana. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia fanapahan-kevitra tsotra fotsiny, izay no andrasany aoka izay ny fahotana ary manomboka izao dia anaraka an' Jesosy. Izay no andrasan'Andriamanitra amintsika dia izy ny miasa ao anatintsika. Fa indraindray sika ny tsy te ho sitrana na tsy te ho vovony. Eto am-pamaranana nametraka fanontaniana tery aloha tery hoe maniry ve ianao ny ho any an-danitra? Raha izany hoe maniry izany faniriana mety ho tanteraka izany, mety tsy ho tanteraka, fa ny tena tsara petraka dia izao hoe manantena ve ianao ny ho any an-danitra? Raha ny amin'Andriamanitra dia averika any tsy misy sakana, tsy hanakana anao tsy ho any izany izy, fa ny fanapahan-kevitritsika no ilain'Andriamanitra. Andeha fiarinantsika vakiana farany ilay Jaona 2:7-9 teo dia vakintsika ampisainana tsara amin'ny anaran'i Jesosy fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Amen. An'Andriamanitra ny voninahitra. Iombanatransika ho amin'ny famakinana ny tenin'Andriamanitra sy ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Tonga amin'ny fotoana hamakinana ny soratra masina tsika riavana. Izany dia hitantsika araka ny Genesis 4:4. Genesis 4:4 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Genesis 4:4 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Toy izany araka ny filazantsara araka ny Marka araka ny Matio 7. Matio 7 andiny 5 ka hatramin'ny 12. Matio 7 andiny 5 ka hatramin'ny 12. Ary faranana amin'ny epistily ho an'ny Hebreo
toko fahaenina, Hebreo toko fahaenina andiny fahasivy ka hatramin'ny faharoa folo. Hebreo toko fahaenina andiny fahasivy ka hatramin'ny faharoa folo. Evo izany dia hivavatsika. Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, mideranao, mankalazanao ary manome voninahitra ao an-trano izay. Andriamanitra tianay ianao. Sotranao amin'ny teninao fa hery ho an'ny tenanay izany, aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofonay rehetra, ary jiro sy faniny tompotray akanesanay any aminao. Ankehitriny raha vakianao izany teninao izany, mangataka ny fanahy masina izay, omba ny teninao, omba ireo mpanomponao hamaky sy hitory izany, ary anokatra ny sainay tsirairay avy, anokatra ny famampananay, andraisanay sy hitahiry izany, atokanay hitombo amin'ny finoananao sy ho ankasitrahana eo anatrehanao. Dia mitenena ary Tompo fa miainy ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny amokaina sy Abela, ary Adama nalala ny Eva vadiny, dia nanananaka Eva ka niteraka ny Kaina, ary koa izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova aho, ary niteraka any Abela rahalahy ihany koa izy. Ary Abela dia mpiandry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary efa afaka elaela dia nitondran'ny Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova, fa nitondrany Abela kosa ny voalohan'ny terak'ondriny dia izay matavy. Ary Jehova nakasitraka ny Abela mba mifanatiny, fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nakasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Amin'ny anaran'i Jesosy, izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay nandray mpaminany, satria mpaminany izy dia nandray ny valim-pitia ny mpampianany, ary izay mandray olona marina, satria olona marina izy dia nandray ny valim-pitia ny olona marina. Ary nazofo no manome rano mangatsika na rano kapoka ihany azy hosotroiny anankiray amin'ireo madiniky ireo, satria mpianatra izy dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany. Nefa ry malala na dia miteny izany aza izahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo, dia izay momba ny famonjeny, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadio ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anara. Raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany, ary mbola irinay ianareo rehetra samy mba hahazo ny fahatokina be ny amin'ny fanantenana hatramin'ny farany, mba tsy hiketraka ianareo fa hanahaka ireo mandova araka ny teri-pitrasana amin'ny finoana sy ny faharetana. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Resika hitsena ny tenin'Andriamanitra izay azavaina ny alalan'ny toriteny fitsangana isika fiangonana.
eny amin'ny fiangonana. Mbola amitombona amintsika rehetra mpianakavin'ny finoana eto Salemo vaovao, ifasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy tompontsika. Terina ny fiarabana na hatratra izao alahady fandraisana ho an'ny volana Novambra 2024 izao. Ivavaka isika. Misaotra noho ny amin'ny teninao sy ny tonom-bavaka izay efa renay teny ambava ny mpanomponao teo tompo. Ary ankehitriny izay raha natanteraka ny toroteny dia vangio amin'ny fanahinao masina ny fonay mba handray tsara izany tenin'Andriamanitra izany ary tendreo ny molotray hanambara marina izay sitraky ny fonao Andriamanitra. Mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo amin'ny toko 4 ariavana no ifampizarantsika amin'ity maraina ity ary ny andininy 10 izay averintsika ho vakiana indray mandeha zany andininy 10 zany. Hebreo toko 4 ny andininy 10. Rehefa nahitsika dia iarahantsika mamerina indray vakiteny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany raha nanompy ny olona masina ianareo sady mbola manompy ihany. Andriamanitra tsy mba tsy marina anadiny ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany raha nanompy ny olona masina ianareo sady mbola manompy ihany. Rehefa afoezina ireo ara-bakiteny ireo andala soratra masina ireo dia manao hoe Andriamanitra tsy manadino ny asa fanompoana atao ampitiavana. Andriamanitra tsy manadino ny asa fanompoana atao ampitiavana. Rehefa afoezina alaina tsongaina ny teny eo zany ka mba ho ao an-tsaitsika ho ao ampotsika izany tenin'Andriamanitra izany dia hoe Andriamanitra tsy manadino ny asa fanompoana izay atao ampitiavana. Dia avetika kely zany hoe Andriamanitra tsy manadino ny asa fanompoana izay atao ampitiavana. Mba moramora ny fitondrana mody mantsy rehefa avy eo tahaka ny hoe mba manana kitapo kely tsika hitondrana mody ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo Andriamanitra tsy manadino ny asa fanompoana atao ampitiavana. Ka rehefa miresaka ny andininy 10 matetika ny zavatra efa hitatsika sy tadiditsika dia izao hoe indraindray misoratra eny amin'ny valopy izy io. Valopy aladiny mitandrina na valopy tsoby na valopy voda dehibe izany ny soratra eo. Toy ny milaza hoe manaova bebe, toy ny milaza hoe izany teny izany dia mitaonanao hanao asa anankiray hanome vola ary ny ao an-tsain'ny olona matetika rehefa misy an'io soratra hoe hanome vola izay ny ao an-tsaina. Andriamanitra tsy manadino ny asa fanompoana atao ampitiavana. Izany no lazaina eto amin'ity Hebreo toko 4 andininy 10. Ny lohahevitsika amin'izao volana izao dia hoe ahoana? Mila mizatra zany any tsika efijekem akasitrahany Tompo ny asany mino. Misy zavatra anankiroa mila avahana tsara eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia ny hoe inona moa tena tediaviny tenin'Andriamanitra amintsika. Rehefa mahita ny andininy 10 tsika ny hiasa ve sa ny akasitrahany Tompo. Inona tena tediavina amintsika? Inona tena tediavintsika? Ny anao asa anankiray ve tsika sa ho akasitrahany Tompo ny asantsika? Akasitrahany Tompo ny asantsika. Ary eto amin'ity andininy ity hoe Andriamanitra tsy manadino. Andriamanitra marina dia tsy manadino. Ianao ve mieritreritra hoe sao adinon'Andriamanitra?
nisy fotoana venao nieritretra adin'Andriamanitra zany a isika ve tsy mieritreritra hoe zava-dehibe amintsika zany hoe tsy adin'Andriamanitra zany ianao, tsy adinony ianao, fa tsy le irany ky hoe adinony ianao, tsy adin'Andriamanitra ianao. Raha tonga eto am-piangonana antsika androany a move tsy mieritreritsika zany andeha ho velomina tsara zany eritreritry zany hoe mba faniriko zany hoe tsy adin'Andriamanitra zany a, tsy adinony a. Fa io no mipetraka fanontaniana ahoana ny ataoko mba hahatonga an'Andriamanitra akasisaka na tsy hanadino ahy, ahoana ny ataoko mba hahatonga an'Andriamanitra akasisaka ahy na tsy hanadino azy an'Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy manadino ny dikateny hoe manadino dia hoe manasazy, raha manadino izy dia manasazy ny dikany, dia manitra marina manasazy raha manota zany ny olona, raha lazaina ny teny tsotra zany hoe raha manota ny olona miala amin'Andriamanitra ny olona dia manasazy azy Andriamanitra. Fa ny fanohitra amin'izay kosa dia tsy adin'Andriamanitra izy, tsy manadino Andriamanitra ary tsy adin'Andriamanitra izay manao asa fanompoana atao am-pitiavana. Atao atsana amin'izay toriteny fa ampy zay fa mazava tsara zay, manao asa fanompoana atao am-pitiavana. Ina moa zany hoe manao asa fanompoana zany na manao asa zany amin'Andriamanitra? Ny miasa ny asan'Andriamanitra dia manao ny sitrapon'Andriamanitra, zany hoe manao asa, miasa. Ny miasa dikany teny hoe miasa dia hoe manompo ao amin'ny tempoly, ny hoe miasa tany zany koa dikany any amin'ny testamenta taloha hoe miasa tany ny dikany teny hoe miasa. Dia mba anontany anareo ariavana mba halamikarazana hoe mamanady ny soratra masina tsika amin'izao lato fandraisana zao. I Kaina dia mpiasa tany, i Abela dia mpiandrondry, samy nanatitra fanatitra izy mirahalahy. Ny Kaina mpiasa tany tsy nakasitrahan'Andriamanitra fa ny Abela mpiandrondry nakasitrahany. Fa nahoana? Dia misy mamaly hoe satria matavy ny Abela. Andriamanitra zany Andriamanitra matavy. Misy an'izay tokoa misoratra masina ao a, matavy izy, nateriny ny matavy. Fa Andriamanitra matavy ve zany izy, izay manana matavy ve? Zany hoe raha atao ara-boly zany dia hoe izay matevina ve ny valopony zany no akasitrahan'Andriamanitra, matevina ny rakitra ataony no akasitrahan'Andriamanitra. Fanontaniana goavana be zany a, ary fanontaniana miverina amintsika hoe ino no ataoko akasitrahan'Andriamanitra, hanao vola be ave, hanatitra omby ngeza be ho an'ny fiangonana ave. Dia mamaly azy ihany io amin'ny andininy ambanimbany eo zany a, dia mamaly ihany ilay soratra masina rehefa tezitra i Kaina dia sady nantsovona ny tarehiny dia namaly ihany soratra masina raha olona tsara toetra ianao motso miramirana va. Inona zany dia nitsaran'Andriamanitra ny olona amin'ny asany, ny asa tanterahany sy ny toetrany. Toetra ny olona zany no tena tadiavin'Andriamanitra. Raha tsara toetra ianao, mila olona tsara toetra zany Andriamanitra, manana toepana tsara manao ny asan'Andriamanitra, manana toepana tsara manao ny asan'Andriamanitra. Tsy olona tezitezitra manao asan'Andriamanitra, tsy olona monjomonjo, tsy olona zay manana folentika manao ny asan'Andriamanitra, mankahaly manao asan'Andriamanitra, tsy olona manao zavatra afaka nefa manao ny asan'Andriamanitra fa manao ny sitrapo. Sitrapony izy a? Manao ny sitrapon'Andriamanitra, miasa, mivavaka. Olona tena mivavaka no tian'Andriamanitra manao ny asany. Ary rehefa tena mijery tsara soratra masina isika ariavana malala dia marina fa misy olona lazay ty Hébreu toko fahiny ity a, ny fiamorana no lohateny ty Hébreu toko fahiny ity, ny fiamorana. Tena misy olona mihemotra, efa nananana ny teny tsara ny fiainana, efa nanao zao, efa nahatsapa zany asan'Andriamanitra zany teo amin'ny fiainany, saingy mihemotra. Dia ilay mihemotra lazainy hoe tsy miangona, mbola ny Hébreu toko fahafolo iny, fa tsy miangona lazainy eto, fa le hoe mihemotra eto dia olona mihemotra ara-panahy, kanefa na dia izany azy
dia manantena zavatra tsara ny aminareo zay dia zay momba ny famonjena. Ka ny antenen'Andriamanitra amintsika dia tsika miasa satria vovontsika, miasa tsika satria vovontsika. Tsy olona mihevitra ara-panatsika eo am-panaovana ny asan'Andriamanitra. Tsy hoe manao rakitra fotsiny dia manao rakitra, zavatra ty ivelany fotsiny. Tsy hoe manao adidy etỳ koa dia manao fotsiny, dia sady menimenina ihany manao. Amony indray efa ny olona sasany menimenina ihany manao, salaminareo ankizy rehefa irahana any an-trano. Irahana mandanana ihany mba manao zao, ady menimenina ihany aloha. Be dia be no mandeha mitaraina izany. Zay sady menimenina ihany manao. Misy koa moa le mody manaiky ihany efa tsy manao. Izay anao tsy anao kory izay. Ka ny asan'Andriamanitra olona miasa amin'ny toe-panahy araka ny sitrapon'Andriamanitra no ankasitrahan'Andriamanitra. Zay le hoe tsy manadino ny olona miasa Andriamanitra zany. Tsy adino Andriamanitra ny olona miasa ary manana amin'ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Fa maika tsy adinon'Andriamanitra ny olona miasa amin'ny fitiavana. Maika tsy adinon'Andriamanitra ny olona miasa amin'ny fitiavana. Ny teny hoe fitiavana eto dia le teny mahazatra hoe agape. Tsy Paoly moa no tena nanondra ny Hébreo ny sasany fa mety tombatomana ihany sasany mety olo-kafa ihany koa. Fa ampiasainy ny mpandorondra ny soratra masina ny teny hoe agape. Ka ny agape resahany eto hoe fitiavana nasehonareo. Zay filazany azy. Zany hoe fitiavana nasehonareo. Raha ataoko dika teny arabaky teny miainga amin'ny teny fototra dia hoe ny fitiavana miaro fahasahiranana nataonareo, ny sahiranareo tamin'izany fitiavana zany. Mijaly nareo amin'izany fitiavana zany, mizara nanahiranareo kanefa tsy nahoanareo zany fa tianareo dia manao nareo, miasa nareo. Zany io. Ny olona tena tia havana dia manaiky sahirana. Ary zany raha lalàna ny olona tena tia misahirana. Fa tsy hoe tiako ianao dia vita fotsiny amin'izay. Tiako ianao fa velomia. Ny fanambadiana mety mitsanga mantsy zany. Tiako ianao dia velomia. Karakara amin'izay meo amin'izay zay ilaiko. Fa fitiavana miaro fahasahiranana ny resahany eto. Ary mitovy amin'ilay lazainy ny filazantsara araka ny Matthieu teo hoe mandray an Jesosy no dikany. Hoe mandray eto dia mikarakara. Mandray dia mikarakara. Mikarakara an Jesosy tena mikarakara ao amin'izany fitiavana zany. Ka miasa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary tena vorona ikarakara marina. Tsy mitady valiny. Agape, zay ny dikany teny hoe agape, tsy mitady valiny. Ary zany ny toetra tsika kristianina ry havana. Tsy mora nge ny toro filazantsara, tsy mora ny mijoro vavolombelon'ny tompo, ny miaina amin'ny filazantsara, fa ny filazantsara dia zany, tsy mitady valiny. Sahirana ianao fa tsy mitady valiny. Tsy mila valiny, tsy mila vaniny. Fa tia. Ary taka ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Paoly apôstôly rehefa manazava ny fitiavan'i Jesosy dia izy hoe fony mbola mpanota aza isika eo dia maty hamonjy antsika Kristy. Fony mbola fahavalo isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Zany ny fitiavana. Ary ao amin'ny Jaona 4:12 azavainy ny teny hoe fitiavana toy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Misy fanoloran-tena zany eo amin'ny fitiavana. Misy fanolorana amin'ny fananana ao amin'ny fitiavana. Fanolorana amin'ny fotoana ao anatin'izany fitiavana zany. Ary tena mpitiavana tokoa zany. Fa tsy hoe natao hisehosehoana zany. Tsy natao ahazahoana dery zany. Tsy natao mba ahazahoana sisaka aman'olona zany. Fa sisaka amin'izy. Atao ahazahoana sisaka amin'Andriamanitra zany. Hatreto zany hoe Andriamanitra tsy manadino ny olona miasa ary tsy manadino ny olona miasa amin'ny fitiavana. Fa Andriamanitra tsy manadino ny olona manompo amin'ny fitiavana. Ny olona manompo.
dia ny teny hoe manomboa dia hoe manome sakafo efa nizatika teto foana zany fa verivery zany fanazavana zany manome sakafo mitantana latabatra ary ny teny ampiasain'ny grika teny baiboly grika eto ary teny teny antsika dia veriko indray tsy lay teny filazana hoe manompo amin'ny teny hafa anankiray fa ilay teny mahazantsika hoe diakoneo fa amin'io ny teny hoe diakonina diakonina diakonos diakonos anarana zany diakonos zany dia hoe mpanompo fa ny diakoneo dia matoateny verbe zany dia ny dikan'izany dia hoe manompo ny dikan'izany maname sakafo maname hanina manao sy avelona ary zany ny olona kasitran'Andriamanitra manao sy avelona ny olona masina izy zany olona masina zany izy zany olona masina zany dia ny olon'Andriamanitra zany ny mpanompon'Andriamanitra zany ny olona izay mahalala n'Andriamanitra zany raha tsorona amin'ny teny tsotra hoe ny fiangonana zany efa miresaka fiangonana moa dia miresaka trano sa miresaka olontsika riavana trano sa olona ny fiangonana za mieritreritra ny tiatiety ny fiangonana fiangonana hoe trano fiangonana fiangonana filazana azy fa ny tena fiangonan'Andriamanitra tempolin'Andriamanitra velona ary no amasinin'Andriamanitra nataon'ny firenena masina dia ny olona dia izao zany ianao zany ny fianakavinao zay efa nandray an' Jesosy Kristy zany ary adidiny ny olona masina ny manompo ny olona masina maname sakafo mamelona tsy manana didy hahafaty tsy manana didy hanimba ny olona masina tsika akasitan'Andriamanitra ve zany tsy akasitan'Andriamanitra raha mieritreritra ny hahafaty ny olona masina ianao tsy mieritreritra n'izany Andriamanitra fa teny hahafaty raha hahafaty ny olona masina ny mieritreritra dia tsy akasitan'Andriamanitra zany fa ny hamelona hanome sakafo anao zay hahavelona ny olona masina ary zay natona ny Jesosy nanazava hoe zay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia mandray valim-potian'ny mpaminany raha misy olona mandray mpampianatra satria mandray olo-marina satria olo-marina izy dia mandray valim-potian'ny olo-marina ary nazozo manome raha mangatsika na dia raka kapoka ihany aza hosotrony anankiray amin'ireo madinika ireo satria mpianatra izy dia lazaiko amin'ireo marina tokoa fa tsy ho very valim-potiany zany hoe tsy adinon'Andriamanitra izy tsy adinon'Andriamanitra zany ny olona mamelona mamahana ny mino manao zay avelona inona moa tena hoe manao zay avelona ny mino ny tena mamelona ny olona dia hoe lazao aminy ny filazantsara ny Jesosy Kristy fiainana ilay tonga mba hananantsika fiainana ary hananantsika be dia be lazao aminy zany teny mahavelona omena ny olona aza mizara amin'ny teny mahafaty fa ny teny zao be dia be mahafaty ary misy maty ny teny ny olona misy olona miteny amin'ny fotoana hoe very daholo vaka ny tranonareo dia very daholo ny entanareo tao tapaka lalana ny olona dia maty voadona ny motory zanakao tapaka lalana ny olona dia mety ho faty ary rehefa mijery zavatra hitany masotsika antsika amin'izao zao zavatra mahafaty ary mahagaga famoronana makany amin'izany fahafatesana zany ny olona mieritreritra tsy mieritreritra fa tsy ny hahafaty olona azay mahatonga ny marina fa tezitra ny olona saingy zay mahatonga ny olona sanany manao fitsaram-bahoaka amin'izao vao zay hita hoe mahasosotra rehetra fa nangalatra zany dia atao zay hahafaty azy tsika kristana aloha dia aloha lazaiko fa mety makasitraka an'izany ary ianao sanatria dia tsy makasitraka an'izany tsika satria misy tenin'Andriamanitra manao hoe aza mamono ono veo izy aza mamono olona aza mamono olona tsy sala miomby ny olona kokoa vonoina fotsiny ary tsika rehefa nanao ny ratification ny fifanarahana iraisam-pirenena nanaiky zany dikan'izany naiky fifanarahana iraisam-pirenena hoe tsy ametraka ao anatin'ny lalàna antsika intsony ny didy fanameloana faty ary na misy azy zany ao dia soloana fanameloana manam-pahafaty tsika malagasy dia efa nanao an'izany ratification zany
ka manao zay avelona ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpianatra ny tompo ny fiangonana sampana misy anao atao zay avelona ny olona ao. Ny olona mpiara-belona amin'ny miara-mivavaka eto amin'ny fiangonana atao zay avelona. Mikaroa hevitra hoe ahoana ny hamelomana an'ireo olona ireo amin'ny filazantsara, ahoana ny hahatonga an'ireny olona ireny ho namany velona fa tsy ho namany maty. Be dia be zao ny olona efa lasa namany maty, tsy mahalala an'Andriamanitra, tsy miraharaha an'Andriamanitra. Mety tonga ity am-piangonana ihany azy saingy zavatra simitika fotsiny takany menaka zany. Superficiel lao izy teny vahiny, zavatra superficiel fotsiny, ambony fotsiny, tonga fotsiny aty am-piangonana saingy tsy mieritreritra zany rehetra zany fa miverina any amin'ny fiainana dia manao ny ataony, manao asa fanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, manao zavatra tsy ampitiavana fa ampitiavatena ary mamono olona akolaka sy mivantana eo amin'ny fiainana. Adinon'Andriamanitra ny olona tahaka izany sa tsy adinony? Adinon'Andriamanitra zany, zany hoe elon'Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy manadino ny olona miasa ampitiavana amin'ny asa fanompoana. Koa mandihany isika tanterao zany sitrapon'Andriamanitra zany. Tianao ve tsy ho adinon'Andriamanitra tiatsika ve? Ny hoe tsy ho adinon'Andriamanitra. Zany hoe tsy ho tsarain'Andriamanitra ianao, tsy ho elohin'Andriamanitra ianao, fa ho akasitrahany ny asanao. Raha tianao zany dia miasa mpitiavana amin'ny asa fanompontsika. Tsy manadino maninona Andriamanitra? Zay le formule-ntsika teo, tsy manadino ny asa fanompona atao ampitiavana Andriamanitra, tsy manadino. Tsy manadino ny asa fanompona atao ampitiavana Andriamanitra. Mandihany ianao ka mba manova toy izany koa. Amen. Vavakasika. Indrisy tompo mandre zany afatry ny teninao zany zay a, mahatsiaro ny fahalemenay tsy fahatanteranay eo anatrenao. Ay reto asa imatimatesanay, iasakazahanay, andaninay vola aman-karena, andaninay fotoana. Ay toy ny mololo, toy ny akofahetin'ny rivotra. Asa tsy akasan'Andriamanitra akory. Asa natao tampirehariana, asa natao tampitiavatena, asa natao tamin'ny tsy fieritreretana akory zay hoe sitrapon'Andriamanitra. Tsy misy fitiavana fa boakaty. Ary zay hanompo ny olona masina, zay hanompo ny hafa, zay hanao soa ny hafa, zay hamoy fotoana sy hamoy vola aman-karena hanaovana soa ny hafa, lavitra anay zany. Fona aminao zay tompo, fa mpanompo tsy mahazo tokoa zay. Tena mendrika no adinon'Andriamanitra zay, mendrika no adinon'Andriamanitra zay amin'izany fahatotsana zany. Vendreto zay amin'izao alahady maraina ny voalohan'ny volana zao, miandrandrana ndraika milaza aminao hoe asa manadino anay mpiaino vavako, asa manadino anay mpanomponao. Vendreto zay vonina iova, vonina hanovany fiainanay zay, ka na ny fiainanay andavanandro, famahofaho ny fivelomana sy ny fahasairana dia ataonay ampitiavana ary oentinay manompo ny olona masina zany dia ny fiangonanao, oentinay manompo ny fianakavianay zany zay anisan'ny fiangonanao, ary indrindra fa ny asa fanompona dia amin'ny fiangonana. Ary inay manompoka izao ny ditranay amin'izany asa fanompona zany, ka mahafoy be zay kanefa miandro valiny avy amin'olombelona. Manao zany zay kanefa ny fitiavantenanay, manao zany zay kanefa tsy mihevitra akory zay sitrapon'Andriamanitra. Mamindrafo aminay mpanomponao, ary aza manadino anay mpiaino vavako. Vavaka mangina no ataonay fangataham-pamelana ny amin'ny fahotana rehetra nataonay hatramin'izay ka hatramin'izao.
matoky zay fa tsy hanadinona ianao. aza manadininy ory Andriamanitro, atsangano ny tananao ka aveloany elokay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Satria efa nibebaka teo anandreny tomposika miaino vavaka Andriamanitra ary tsy manadino anao. Tsangana raiso ny famelan-kely ka omeny Andriamanitra. Hoy ny Tompo Andriamanitrao, ataoko hony ny fanadino anao, fa na dia mandra-paantitra-reo aza dia tsy miova. Ary mandra-pahafotsivolonareo dia izao ihany ny sahirana mitondra anareo. Izao no nanao ka izao ihany no hitrotro. Izao no hitondra sy hanafaka tongava aminao arak'izay riliny fonao. Fa voavelany ny alokao ny anaran'i Jesosy Kristy ary afaka ny fahotanao. Aza manota intsony hatramin'izao. Mihy rano tompontsika. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany iliny sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ka iombonantsika amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fanekepinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra Raitso mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika.
izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina ateriko marivivitsiny ijara napaka Ponty Pilato nomboana tamin'ny asojaliana maty ka nalevina hidina tamin'ny fiainantsita tsana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka varan'Andriamanitra ray tsy toa avy any mihiny tsara ny velona sy ny maty mihiny ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao fiombonany olona masina famelan-kelo fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana tokopira manao ny anjara ilay.
manitra ny fiaramanana fiaretra ry havana amin'izao alady maraina ny 9 novambra 2020 izao. Araba nomen'Andriamanitra indray volana vaovao isika. Araba notain'Andriamanitra ka afaka mamakivaky ny volana maro nandritrizay 10 volana izay. Andriamanitra ahatsiaro anao manakariva ho akasany ny asanao araky ny toritenintsika teo izay manao hoe Andriamanitra tsy manadino ny asa fanompona atao ampitiavana. Andriamanitra tsy manadino ny asa fanompona atao ampitiavana. Tao amin'ny pelikipatsika teo ry havana dia nisy teny nanaitra anankiray rehefa hitantsika efa nilazaiko teo tamin'ny toriteny ilay tsy nakasan'Andriamanitra ny Kaina dia hoy ny valitenin'Andriamanitra hoe raha olona tsara toetra ianao tsy ho miramirana va. Zay le resany teo dia anontany anareo mba makamantatra kely tsika zavatra ianadavanandro. Inona ny tena manavanana kokoa atsika no miteny ve hoe tezy sasa hoe faly aho. Inona tena manavanana atsika le sincèrement, inona tena manavanana atsika tezy sasa faly. Zany ve tena zany tena faly tsika matetika aingana mihitsy vavavika am'teny tezy mihitsy asany. Na zany na tsy miteny atsika dia aingana mihitsy ny andritsika ny masitsika miketrona ary na dia am-piangonana aza dia tsy hita loatra hoe faly dia olona miketrona ka andesika manao amerina tsezery anankiray efa mahazazantsika moa le hoe zay kelikely ery dia efa hitsika ny hoe mahery ary tsika Jerosalema dia manana an'iny dia mahery tsika. Fa anankiray dia misy koa tenyny Paoly apôstôly manao hoe mifaly manakariva amin'ny tompo hoy izao ray mifaly. Ahoana ny vala zay? Tsy fala zay. Mifaly manakariva zay. Mifaly manakariva hoy izao ray mifaly. Faly aho. Tena manana zany fifaliana zany tokoa ve tsika? Dia manana zany fifaliana zany dia raha mamody any an-trano tsika afaka makatitsy olona tezitezitra no mody avy any. Tsy masaka ny sakafo na misy problema kely any an-trano na mbola tsisy nahany vary dia olona tezitra be nefa tia am-piangonana fa mba olona falifaly ary na dia tsy masaka aza sakafo fa amin'ny telo vao mihinana dia faly antsika. Dia manana fifaliana rehefa malala fa maninona moa tsika ny faly? Raha faly mantsika dia akasan'Andriamanitra ny fifaliantsika. Andriamanitra zany araka ny lazainy tamin'ny Kaina tsy makasisaka ny olona manao zavatra fotsiny amin'izao sady tezitra, fa makasisaka ny olona zay manolotra ho an'Andriamanitra kanefa amin'ny fifaliana. Ka dia manana fifaliana rehefa malala na ny amin'ny sambana misy ianao dia atao zay mba hafalifaly ny sambana misy. Ary dokotera zao dia miteny foana hoe rehefa misy olona von'ny tension na hoe mararirary fo dia mba atao zay hafalifaly. Inona moa no mahafalifaly loatra ny hoe manana an' Jesosy? Fa dia faly tsika fa manana an' Jesosy dia manana fifaliana ninina mitranga fa zava-dehibe zany. Ka dia iriko ianao faly manakariva amin'ity tontolo andron'ny alahady ity. Ary dia hafaly aloha koa ny raha-piangonana zay olazain'ny sekretera ny fiangonana rehefa avy eo sy mitoy ny fandaharam-potoanantsika. Eny ariavana dia ny raha-mampifalianantsika amin'izao maraina izao dia manoloana ny fiadanan'ny tompo mandrakariva ho amintsika ny dia saorana ny tompony amin'ny famolapony ny amin'ny nanomezany ny volana vaovao ho antsika ary dia alady voalohany volana ratsamoa dia alady fandraisana dia anasana antsika mpanay fanasan'ny tompo mba hiatrika izany latabatra masina izany. Ny rakitra fanaontsika moa rehefa fandraisana takan'izao dia rakitra telo ety amin'ny alitara, rakitra telo takany mazatra ny fiangonana, fandorenana ary ho an'ny tsangam-bato.
Fandraisan-tanana ny mpitandrina Ratsiresy Gilbert Mivady sy ny ankohony izay eo amin'ny Tsikema, Ambomandroso, Alpha Omega, ery Ambomanarina, izay ho tanterahana amin'ny Sabotsy raha faharoa ambin'ny folo ny volana Novambra ho avy zao amin'ny sivora sy sasany. Tahaka izany koa fandraisan-tanana ny mpitandrina Ramambasoa Falerilaza Kristian Mivady sy ny zanany Tsikema Mandroso Fitrafana tanterahana amin'ny Zoma fahavalo ambin'ny folo ny volana Novambra amin'ny sivora sy sasany. Ary ny fankalazana ny fahefapolo amby zato taona ny FJKM Mery Mandroso Fiavozana tanterahana amin'ny Alakamisy fito ambin'ny folo Novambra amin'ny sivora sy sasany. Ireo indray zany no fankalazana sy fandraisan-tanana izay miandry atsika amin'ny volana ity dia anentanana atsika diakona tompona anjara amin'ny fanatrehana ireny adidy ireny. Filazana manjoa amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsakana tena maty no ampandresinay anareo fa ny renibeanay razana manana izay olona dia ratsindreo teny amin'ny alarobia lasa teo rehefa ny vahiny enina amin'ny sivifolo taona teto an-tany ny zanany taizany no eto amintsika Madame Émilie Jany izay ao amin'ny Sampatisy Maintomilala moa izy io ny nofony dia efa voalevina omaly teny amin'ny fahasandrazany teny Miandrarivo. Ny fianakaviana dia nanao fararakitra 10,000 ariary. Avy amin'ny sampana vokovoko-manga araka ny fahafantatsika dia androany no famaranana ny toapam-pahalazana ny faha 12 taona ny sampana vokovoko-manga. Dia raha riva no anatanterahana izany araka ny efa nanentanana antsika. Misy ny tarika Zara izay ho avy eto raha riva ary dia ahitana isika amin'izay fifanohanana amin'ireo sampana ireo izany tao anatin'izay fankalazana ny faha 12 taona izay. Araka ny efa nanentanana antsika dia misy ny fisariana an'ilay moto atao raha riva efa ao akany eo ilay izy. Efa ao ilay moto fa aza matahotra nareo dia eo tsika mifandrombaka hoe izy nitondra moto ody fa niengany fotsiny olona tsy maintsy mitondra moto ny azo zao zay no tena problema. Raha olona tsy maintsy mitondra no mahazo eo dia tsy maintsy angavy mitondra izy zany ero efa président manatitra anazy any. Ya raha riva zany mahatoky izay fa mino izay fa tonga maro sika amin'izay fifandronana amin'ny vokovoko-manga izay. Raha riva amborora fanamafisana izy tia ilay fiantsona ireo ankizy eo amin'ny sekolalaty izay andray anjara amin'ny azo visuely izay président mbola tsy milo zay amborora tonga eto avokoa isika mpianatra sekolalaty ary tanitsika ray aman-dreny mba handefa anjanantsika andray anjara amin'izany azo visuely izany. Dia avy eo isika miara-manotrina vokovoko-manga fa mba tonga aloha isika manao ny fandaminana. Ny sampana kristiana dia manao ny sakafo mpifaliana izay ho tanterahana anio atoandro ilay izy dia isika izay nandray anjara amin'izany dia saorana indrindra satria dia natokana ho amin'ny ezaka tsangam-bato izany hetsika nataon'ny sampana lehilahy kristiana izany. Avy amin'ny sampana fifoazana taratasy fisaorana atsika fiangonana manontolo manomboka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina ny sampana sy fikambanana ary ny kristiana tsirairay tamin'ny fanomezana rehetra sy ny fifanohanana izay nataontsika ka nahatanterahany batisa faobe sy ny marazy faobe teto amin'ny fiangonana. Ireny rehetra ireny dia asa fitoriana ny filazantsara avokoa dia isaorana indrindra isika ny tompony amaly fity atsika rehetra tamin'izay rehetra nataontsika tamin'ireo mpiray finoana amintsika ireny. Amin'ny herinay io dia tahaka ny fanaon'ny fikambanany diakona sy ny olona dia misy ny fisotonana izay atao dia tsy hoeto zany ny diakona sy ny olona amin'ny herinay io fa andeha ho any Carillon izy ireo dia ny fiaingana eto amin'ny fiangonana amin'ny fito sasany. Zay zany mahino azy avokoa sy amin'ny fito sasany miainga eto sika dia any amin'ny chef de groupe sika no maka ny toromarika
mahakasika izay fisotonany diakonina sy ny olona izay. Mahakasika ny araim-baovao ry havana dia manao fanentanana antsika mandrakariva ny amin'ny izay maraim-baovao zay tamin'ny zoma voalohan'ny volana teo zao dia nafinahitra tena maro ny olona tonga ny vavaka teto ary dia fifalian'Andriamanitra zany mahita ny mpanompony maro tonga eto amin'ny fiangonana dia mbola malefalantsika kristianina ny amin'ireny maraim-baovao reny hatreto aloha zany zao ny latsinainy ny sabotsy dia isaky ny voalohan'ny volana. Zay zany maraim-baovao zay ataontsika eto amin'ny fiangonana dia ampaherentsika enganesika mba anao tahaka le lehilahy anankiray zay izy kristianina izy fa izy ndray zany toetrany tsy dia tena hoe toetrana kristianina fa metaladala eny izy manao ny ditra maro isan-karazany eny izy fa izy ndray ao ampiangonana foana tsy isan'andro izy ao tonga hitanao ampiangonana foana dia fa inona ary natao tiato nefa izy raha ny fiainany dia tena tsy izy mihitsy dia anarina foana izy ianao ty rehefa tonga ny fotoana hodinao tsy mba ho tafiditry ny lanitra ianao dia ozy izy nareo manao an'izany fa nareo ihany ve tsy miteny hoe rehefa mivavaka hoe aty ny vavady ny lanitra zay mahatonga anahy eto foana ozy izy ka ny amin'ny faniriko raha sanatria ka lasa dia maty atao am-piangonana ka ry hitany eto amin'ny vavady eto ve tsy hoe tsarielitra moramora ozy izy fa izy hoe andeha anarena zay ny mahazava-dehibe ny mankaty am-piangonana fa tsy otra anazy akory fa isika tomina hivavaka ary zay ny vavakatsika moa hoe vavady ny lanitra ty dia mba mahazo tory na dia tahaka ny tylehilahy ty areo na diny hoe eo amin'ny vavady fotsiny foana ary dia zay ny taovanantsika tongava ny amin'ny maraim-baovao isaky ny latsinainy sabotsy ary ny voalohan'ny volana. Isaotro ny jehovalavantavao eo ampakamatraka ny fiderana azy aloha ny famitapon'ny tompo amiko sy ny mbola nomezany tompon'andro avelomako manolotra vola 40 000 ariary ho an'ny tablo 20 000 ariary ho an'ny madamy ary eo amin'ny FF 20 000 ariary dia mangataka vavaka mba ho ambin'ny tompo ny asa fivelomako mangataka ny hira maity milaly hira firam-baovao Panopon'Andriamanitra manao esaka tablo 20 000 ariary. Misaotran'Andriamanitra noho ny nanomezany any Elisa kely izay zazavavy kely. Elisa ny tena anarana fa tsy isy hoe Elisa kely akory fa fomba fiteny fotsiny mba Elisa kely. Sy nafahanzanako fanadinana manolotra vola 300 000 ariary. Ho an'ny mpitandrina 50 000 ariary, tsangambato 50 000 ariary, fikambanany diakona sy ny olona 50 000 ariary, AFF 50 000 ariary, ho an'ny taniketsa 100 000 ariary, mangataka vavaka sy ny iran'ny taniketsa matoky anao. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoy izao manolotra rakitra rakim-pisaorana 100 000 ariary, ho an'ny mpitandrina 40 000 ariary, AFF 30 000 ariary, SLK 30 000 ariary. Mangataka ao an'ny hira ao amin'ny firana fanampiny fa 7 dia takan'izao ry havana no fandaminana kely fotsiny rehefa manao rakitra manodidina isika ety amin'ny altara dia mba ho marikiny le famaranana ny tompakalazana ny fokomanga dia manao hira ray fotsiny zareo rehefa manomboka andakitra manodidina zany dia manao hira ray misapana fokomanga dia mandeha tahaka ny mahazatra amin'izay ny hiran'ny atoko-pihira. Zay dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Isaorantsika Andriamanitra noho izany vaovao mahafaly rehetra momba ny asan'Andriamanitra izany. Mafisina ry havana rehetra zavatra vitsivitsy reto ny anankiray dia mafisina ny hoe misy ny fanofivavahana eto fiangonana moa rehefa sabotsy sy latsinainy ary rehefa mananontaniana ny olona tamin'ny talata teo lay tamin'ny voalohan'ny novambra hoe mety ve raha tahinika mba ataontsika isan'andro tokoa zany fiaraha-mivavaka zany
dia nanangan-tanana olona rehetra tonga teto nahatratra tany amin'ny 900 tany hoany angamba ny olona tonga ny 1er novambra teo zay namangy teto fiangonana fa tsy namangy tany amin'ny fasana akory izy ireo dia isoran'Andriamanitra zany. Dia amin'izao fotoana izao hitantsika riavana fa be dia be zao ny farmasia na zay zavatra be dia be indray zao ny farmasia lasa taloha tsy misy farmasie de garde misy foana zany fa misy zay farmasia misokatra 24/24 7/7 dia lasa eritreritra rehefa mahita an'izay dia manantena ny farmasia hoe dia misy marary ko 24/24 7/7 manantena marary mandritra ny 7/7 dia misy fanafody famonjena olona morenika hita hoe alitsiny dia tsika ihany koa mba mivavaka 7/7 araka ny fitenitsika hoe mivavaka isan'andro dia mahazo valim-bavaka isan'andro ka dia io manam'izany tsika riavana fa mbola isy fandaminana moa atao fandaminana kely mba azahoana manao an'izany isan'andro ka tsy ataontsika hoe maharai-baovao ny anarana fa hoe vavaka izy fampivavahana isan'andro eto ny fiangonana mitovy amin'ny alahady any mitovy amin'ny sabotsy mitovy latsinainy sainga atsasakatiny ihany moa isamaraina satria mbola maika hiasitsika amin'ny enina marina manomboka amin'ny enina sasamarina mirava dia afaka moditsika na afaka mamonjy ny asantsika isika ao aorian'izany. Ny sambana vokivoky manga zay arabaina tsy adino akory fa dia arabaina nahatratra na farana izao fa 520 taona zao zay mahatonga anjaromona fanamina dia eo amin'io ampovoan'io mba homariky zany famaranana ny fankalazana n'Andriamanitra noho ny 520 taona zany mba aritsika dia hiatrika ny hira fiderana ny fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny groupe Zara sy ny orateur ny sambana vokivoky manga sy izay manotrona azy dia tanytsika menakavy fanotrona amin'izany ny fiangonana riavana na indraindray misy zavatra malaza moa dia tongotsika malaza be zany tongotsika fa misy indraindray koa tsy dia noho ny fahalazany fa ny fahaterovana manakariva ao amin'ny fiangonana hoe isika na dia maro aza dia teny ira ihany eo tompo ka tsy hoe fomanga manao dia hoe midada sy mama fomanga ihany eo fa ny sisa tsy hita fa na ny sambana na ny fikambanana dia mba tsiaro an'ireny avokoa tsiaro an'ireny avokoa ry avana malala misy fiangonana anankiray efa nentika ny fitsipika eo amin'ny fiangonana io dia zao rehefa misy manao jobily manao fankalazana tsy misy sambana na fikambanana mivoaka ny fiangonana ary nafinaritra tokoa zany tamin'ny voalohany sahala amin'ny fitsipika izy fa tateo aoriana dia samy mahatsapa tokoa hoe raha manao zavatra tokoa moa ny atao am-piangonana manao jobily na manao fankalazana dia andeha ho an'ny akafa ve ianao sahala amin'ny raha manao anniversaire ve ny dadanao dia andeha hanao anniversaire dadanao kafa any ianao fa ny dadanao manao anniversaire ka dia ho takizany keo le izy ary avana malala dia mahirezintsika ary dia matoky fa ahobotsika zany zavatra zany takizany keo ny eselikely rehefa avy eo eselikely rehefa avy eo dia isy ny fiaraha-misakafo fanohanana antsika ny tsangam-bato zay fa madivadiva ifarana moa zany etsiketsika zany ary dia miezaka hanao zay farana zay tratra mba ho voninahitran'Andriamanitra ary raha mananao ihany dia tsy hoe nanao zavatra zara-pavita na zara-pahazo fa zavatra tsara mety ny voninahitran'Andriamanitra ary eto koa no efa hanentanako anao sady amin'ny voalohandohan'ny volana desambra rehefa tapaka komity dia lazaiko amin'ny voalohandohan'ny volana desambra dia isy hetsika anankiray sady faradoboka eo amin'izay fananganana ny tsangam-bato fahatsiarovana ny mpanopon'Andriamanitra sady ho an'ny vady aman-janaka na velany mpanopon'Andriamanitra izay tahaka zao ny endrika ilay hetsika mbola vao eo am-pitadiavana ny toerana moa satria atenena hoe tsika rehetra zao dia ho any daholo tsy misy eo zaraina na ho amidy tsy misy an'izany eo ary tsy misy amin'izay matsy mba tsy tenenana hoe ny anankiray aloha dia anahirana ny fahavaribarotra faharoa mba tsy tenenana hoe ena dia efatralaliary natao zareo ka aiza moa natakaranay an'izany hoe natao an'ny olona manan-karena na hoe asaina manokana ny olona vitsivitsy zay mba hoe mety manam-bola dia ka tsy natao an'izay fa natao mihitsy fanasana no ao fanasana ny eo ary ny fanasana dia samy mandray tsy tsirairay so isa mpianakaviana mandray tsirairay ny olona anankiray dia fanasana anankiray ary amin'io dia isy fiaraha-misakafo sy korana pifalily rahantsika manao amin'io zany tsy misy hoe vidina be kory fa ianao mihitsy no manao zay takatra ao za tsy manao hoe zay finao fa zay takatra ao manao zay takatra ao anao tsangam-batsika anenjika zany tsika ohatrinona ny takatra ohatrinona ny takatra ny fitiavako an'izany mpanompon'Andriamanitra zany
ohatrina nitakatra ny fitiavako an'izany tsangam-bato natao voninahitran'Andriamanitra ary mba ho fahafiarovana ho amin'ireo havantsika mpampon'Andriamanitra izay fanolozany vady ray nodomandry mpitandrina teto amin'ny fiangonana ity hoe nisy tokoa zany asa fampona tanterahana teto amin'ny fiangonana zany dia manao an'izay tsika ka rehefa vita zany fanasana io teny aminareo zay teny aminareo ny komity vitanareo hoe mbola mitady toerana zay toerana farazay malalaka azaka tany amin'ny dimanjato na mihoatra an'izay isika dia samy mandray dia rehefa tonga dia miomana fotsiny tsika dia efa tonga antsika dia misakafo dia mikorana dia mandray anjara zavatra atao any dia ny valopy azay nanasana tsika any apetratsika ao anatin'ny valopy zay nanasana tsika hoe ohatrinona nitakatsika fa alolotsika ho an'izany itsangambato zany zay zany tsika fa tena hivantana anao zany aza mieritreritra hoe zahay efa nanao tatsy ve dia mbola hanao atsy indray fa io mo asa tsy vita tsy fanankonana io fa asan'Andriamanitra ary dia akasitan'Andriamanitra tsy adinon'Andriamanitra ny manao asa fanompoana natao ampitiavana tahaka zany ary dia fahitana satsika menakavy tsy ela dia voaka zay fanasana zay misy soratra ao anatiny misy valopy mandray ianao tsy misy manery ianao tsisy olona hiteteny tranonao akory ihany hoe ty ray ny fanasana fa samy mandraytsika mahita hoe zazo zany dia tonga any ianao miara misakafotsika dia tsy misy zany teny hoe zay tsy manazo fanasana tam'zany zay tsy manasain'ny fiangonana zay ngamba izaka manatsony ny olona fa mandray ianao dia mivonona koa ianao hiasa dia takaro dia takatra zay tsy takatra moa atao akory fa natao tamin'ny fitiavana zavatra rehetra ravana malala matetika nefa amin'io fa tena anaka-danitra tokoa ny vokatra ho azo satria ataontsika ampitiavana izany farany ravana malala amin'ny talata ho avy zao itsika efidigemy itsona sy anasanantsika rehetra ity fanasan'ity isika efidigema dia ametraka ny vato fehizorony tsangam-batony fahadimapolo taona eny amin'ny kolejy teolojika eny vato amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro amin'ny talata ho avy zao zany koa dia manasa antsika rehetra ny efidigemy ratsantsika rehetra ho tonga eny vato raha miasa moa anao ka ny manodidina eny dia afaka makeny afaka maka permission kely dia mandeha ary raha afaka mandamina fotoana dia mandeha ao anatin'izany fanompivavahana sy fametrahana vato fehizoro no atao ao anatin'izany satria ananana campus ngeda be eny amin'ny kolejy teolojika ivatsika ho atambatra eny avokoa ny toeram-panomanana mpitandrina rehetra manerana ny Madagasikara ka le hoe atambatra tsy hoe foanana akory ny any ivelany fa ny any Fianaratsoa ny any Manitsara ary ho velomina ny any Amirimandroso dia isy toeram-panomanana ihany fa rehefa vita ny taona telo voalohany taona telo voalohany dia mifindra makato amin'ny université avokoa ny rehetra na mamarana ny quatrième année ho an'ny hijanona eo amin'ny kolejy teolojika ihany na mamarana ny cinquième année ho an'izay mianatra eny amin'ny faculté zay manao ny faculté ka zay zany izy tsy anazava betsaka ny am'izay loha ilaza fotsiny hoe manasa antsika rehetra ho tonga maro eny isika ary samy manao zay azongavany eny amin'ny raika ambin'ny folo ora marina ny fampivavahana dia isy ny fametrahana vato fehizoro ho amin'izany isy mpanompon'Andriamanitra ho avy avy eo moa ny braoly benedicte be ho avy eny ny benedicte be tao Madina-Antananarivo ny komitiny tsangam-bato komitiny ny fahadimapolo taona sy faharoanjato taona ny irazazany tsara ary misy vahiny avy amin'ny fiangonana presbyteriana avany Orlando ataony hoe PCO tonga eny zay anatintsika ao anatin'izay fanorenana tsangam-bato zay anampy zareo fa tsy hoe izy akory nanao azy dia mahireza riavana ndaotsika riavana iroso amina zavatra anankiray hira ny anjara hira zao hira efa mahazatra amin'ny anjara hira dia vity zay dia miroso avetrany amin'ireo hira voady nangatany mpampon'Andriamanitra tsika akoatra ny hira azo atao anatin'ny rakitra fa azo atao anatin'ny rakitra dia ataovy anatin'ny rakitra fa ireo hira vitsivitsy zay nangatany mpampon'Andriamanitra kosa tsy natao atao anatin'ny rakitra toy ny hira fanampiny fahasivy amby roapolo andininy voalohany dia ataontsika aorianan'ny hira ataon'ny atokopira tawary
anatin'ny rakitra no anaovantsika ny hira nangatana satria anankiray ary tokopira dia mahatsiaro ny hira nangatana teo ny mahitolaly tanyketsa akoatran'ny izay dia efa samy manana ny anjarany ao anatin'ny rakitra ianareo rehetra ndao ary iroso avy hatrany amin'izany isika miomanenareo diakonina dia mbosa amin'izay tsika ny vavaka dia akambatsika ary mivavaka fangatahana daholo ny vavaka ho an'ny voady sy ny vavaka fangatahana hira fanampiny fa 7 no hira voalahatra eo.
dimy tsanganasika Saorana ianao Andriamanitro fa nahavita izao fanovavahana izao zay. Nosaotranao noho ny amin'ny teninao ny tonom-bavaka, ny famialan-keloka ary ny fifaliana azonay teo amin'izany fanompona masina zany. Ankehitriny miara misaotranao amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay nanao ny voady teo anatrehanao. Fa famondrapo sy fiantrana ary tombonandro nefa nomenao azy ka nananany ambony eo amin'izany tombonandro nomenao zany anaova ny asanao. Dia tsy hoe mivavaka ho an'ireny mpanomponao reny ho any asa fivelomany araka ny fanindrindra teo mba ho velominao izy ary ny asan'ny tanany dia hotahinao. Misaotra koa ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nandray fahasoavana manokana ka nanao ezaka ho an'ny dabilio maro-pifaliana zany. Ary dia hotahinao zany ezaka nataon'ny mpanomponao zany ho tonga dabilio amanjatony ato amin'ity fiangonana ity zany hipetrahan'ny olona izay efa manana ny sezany any amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha teo. Misaotranao noho ny amin'ny zaza izay nomenao sy ny fahafahampanadinana mangataka aminao mba hitombo fahendrena eo anatrehanao ny zaza ary ny fianarana dia hitoy hatrany ka ho tafita amin'ny ambony indrindra ny mpanomponao. Ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mitsahatra mirotsaka amin'izay tianao fa tsy manadiny ny olona manao asa fitiavana amin'ny asa fanompona ianao Andriamanitro. Dia arotsay amin'ny mpanomponao lalandava zany ary mba arotsay amin'ilay mpanomponao zany izay mpanomponao izay efa nanompo anao teto amin'ity toerana masina ity ary avelanao hihinana ato amin'ny tempolinao zay dia izao toerana masina zao. Ina moa ny rasanay tompo? Ny andrasanay dia valimbavaka avy amin'Andriamanitra. Koa mangataka aminao zay fa manana fanindrina marobe zay. Misy aza anankiray amin'ireny mety ho maniny eo amin'ny fiainanay ka tonononay amin'izao vavaka manino zao mba ho azonay zany, ho azo ny amtonanay zany, mba ho azo ny tenanay zany na ho anay na ho an'olon-kafa na angatanay azy. Tompo, tsy ho an'ny tenana ihany fa ho an'ny mpiara mivavaka rehetra ao ny nolalova paorina hamangy an'ireny amin'ny fanahinao ianao ka ampahery azy. Ao nandalo zava-tsarotra nandrijerina andray ao ka ianao anampy sy ampahery ireny mpanomponao reny ka adinganany izany zava-tsarotra zany. Ao ny nandray fahasoavana sy fitahina avy amin'Andriamanitra tsy anadino anao ny ireny rotopo malalana eo. Ao ny marary mba sitrano ny marary rehetra teo amin'ny fiangonana misy anay na manatrika ity fotoana izy any amin'ny toeram-pitsaboana na izanay izay misy azy dia mamangy azy amin'ny alalan'izao tonom-bavaka izao izay ary ianao kosa mamangy azy amin'ny alalan'ny fanasitranana izay rehetra sy ny fanindrinay entina eo anatrehanao tompo ho an'ity fiangonana ity
ho an'ny fandorenana ny asa zay mbola maro no atao, ho an'ny tsangam-bato ary ho an'ny asan'Andriamanitra ny fitoriana ny filazantsara eto amin'izao tanàna ny 67 hectare zao sy Antananarivo. Tompo ampahirezo zay ahery lalandava ary matoky sy mino ny valim-bavaka zay dia miara mivavaka amin'i Jesoa amin'ilay vavaka tsara indrindra manao hoe rainao izay ny an-danitra ho amasinana ny naranao, tonga ny fanjakanao ho atao an'iny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra, meo anay izy anasa azo ao anay ary mamelany amikay tahaka ny namelanay izy nirika taminay. Aza mitona anay amin'ny fakapanana, manafana ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary vonahitra marak'izay. Amen. Tanterahany tompo aminao anie zao tsodrano zao ary raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra an'izay zao tompontsika mpiandriondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay. Izy anie atanteraka nareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho aminareo ny fiadanany. Amen. Fire
manao andriamanitra irery any voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Ry avaka malala manasa anao Jesosy Kristy handray anjara amin'ny fanasana masina izay anasan'ny olony koa dia manasa anao izy a hijanona raha-pare-panasan'ny tompo ianao handray ny fanasana masina ianareo any ambony mba avilantsika antemelo ny ariela amin'ny toeran'eto ambany dia izay isika vao mididina.